Mbola ho toy nilay raharaha fisamborana any baba sy Clémence Hatramin'Ny dia maro moa ireo zay naneho ny heviny toy ndry Rossy sy ry Gascar Fenosoa sy ny maro hafa izay samby nanameloka an'izay fisamborana izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanaovan-kevitran'ireo olom-pirenena manoloana an'izay fisamborana any baba sy Clémence zay no tena ho resantsika atao anatin'ity vidéo ity. Ao anatin'izay fisamborana any baba sy Clémence zay dia maro ireo olom-pirenena izay samy naneho ny heviny manoloana an'izay satria no ampagain'ireo olom-pirenena fa tena tsy rariny izany fisamborana izany ary manome endrika ny jadona izany fisamborana an'ireo olona izay masahy maneho hevitra manoloana ny zavamisy ao Madagasikara ao. Raisitsika ohatra zao i Paolo Emilio Raolonarivo izay nilaza mazava tsara fa ajanono ny fisamborana tsy lera. Mba ajanono ilay ankisambotra tsy lera mandika lalàna sy manimba zavatra ny olona vao tokony natao an'izany ampitiavana no ilazako an'izany hoy ny nambarany hatrany raha naneho ny hevitra izy manoloana an'izay ankisambotra izay nahazo any baba sy Clémence tamin'iny androny omaly iny. Taony ray inatexa izay nilaza ary raha hoe tonga de mody mandeha miaraka mijery ambondrona daholy dia aveo mivily lalana tampoka leo delestazy. Midika izany fa tena maro ny olona izay leo delestazy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao satria mantsy hetsika leo delestazy no tena niantombohany ity izay diabe nataony baba sy Clémence teny Analakely sy Anosy ity nefa dia nivadika ankisambotsambotra indray izy tamin'iny androny omaly iny. Olona manao fanamiana sivily no nisambotra azo roa ireo rehefa avy nanatitra taratasy tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny andro 20 septambra 2024 raha saika hiazo ny bureau préfet fiara roa samihafa no nitondra azy ireo. Tsy hivina fa nisarika barika mavo na bidon jaune izay nitety tanàna sady nandefa fandaharana fahatsiarovana any senatera vehivavy iray izay mpanao gazety nanana ny mahizy azy tamin'izany fotoana izany baba sy ny ekipany talohany izay. Dia izao voasambotra izao taorian'izay fitakina izay nitaritan'izy ireo bidon jaune teny Analakely tao Antananarivo renivohitra izay. Araky ny voalaza hatrany mantsy dia tsy nisy nandray ny taratasy izay naterin'izy ireo. Taorian'izay dia nilaza izy ireo fa raha toa ka tsy mivaha ao anatin'ny herinandro ilay olana ireo dia manome fotoana ny vahoaka ihany koa izy ireo ho eo anoloan'ny 15 Ambohijatovo amin'ny 20 septambra 2024 avy zao amin'ny 1 ratoandro. Taorian'izay dia naneho ny hevitra i Gascar Fenosoa manoloana an'ity ankisambotra izay nahazo any baba sy i Clémence ity. Manameloka tanteraka ny fisamborana any baba Rakotoarsoa sy Clémence Rahariny i Gascar Fenosoa izay député voafidy tao boribory tany fahatelo Antananarivo renivohitra ao. Nanao horonan-tsary tao anaty tamozotserasera izy tamin'iny androny omaly hariva iny nilaza fa fanotonana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fampanjakana ny demokrasia izany hoy izy ka tsy azo ekena. Nanao antso an'ireo olom-boafidy rehetra voafidim-bahoaka ao Antananarivo i Gascar Fenosoa hitambatra sy hiray feo hiaraka hiady amin'ny delestazy sy ny fahatapahan-drano lava ireny izay tsy mitsahatra mitombo isan'andro. Fotoana izao hoy izy no hijoroany olom-boafidy hiady amin'izany delestazy zany. Ny antso ihany koa ity solombavam-bahoaka ity mba hanohanana ny hetsika eo anoloan'ny 15 Ambohijatovo amin'ny alakamisy 20 septambra 2024 avy izao izay efa nambarany baba Rakotoarsoa sy Clémence Rahariny ho atao izany hetsika izany. Nanao fizarana ihany koa mantsy i Rossy tao amin'ny pejiny tao
manoloana an'izay fanambarana tsiroa izay nataon'ireo olompirenena manoloana an'ity hetsika izay hiarahan'ireo mpanositra rehetra ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny zao ary hiaraka hitaky amin'ny vahoaka izay mikasa hoeny amboijatovo amin'ny 12 septambra ho avy izao mo no hanaovan'izy ireo an'izay hetsika fitakina fahobe izay ary mety ho maro izy ireo no tonga eny an-toerana izay hiaraka hanao fitakina izay ka nilaza i Rossy tao mipejiny tao fa raikitry andao atomboka ho izy hatrany tao anatin'ny pejiny izay miray fo sy miray hina ary miray saina tanteraka amin'izay fitakina izay satria mba mahatsapa ny mahararin'ny vahoaka no nefitsoka an'izay delestage lava izay tsy misy fiafarana tato ato izay etsy ankilan'izay nilaza ihany koa andriamatoa afakandro Kristian izay sombam-bahoaka voafidy tany mahajanga voalohany fa tena tsirary ny zava-misy ary tsekena izany raha izao no mitohitohy ho inonambarany hatrany dia i Nepal araky ny voalazan'izy ireo hatrany satria ny raha nahita sy ny raha nalala iny rotaka izay nisy tany Nepal iny noho ny hatezeram-bahoaka tsy hoe maniry loza kory isika eto fa mampatsiahy fotsiny araky ny nambarany hatrany fa tena efa tsirary intsony izao mahazo ny vahoaka malagasy izao satria lasa tsy voahaja intsony izay tombotsoam-bahoaka sy tombotsoa iombonan'ny be sy ny maro izay araky ny voalazany ity sombam-bahoaka izay voafidy tao mahajanga voalohany no sady ao anatiny atoko fanoherana tanteraka amin'izao fotoana izao izay lany tamin'ny prositeny mo ity sombam-bahoaka ny mahajanga voalohany afakandro Kristian ity ary raha mahalala sy raha mahita raha teo mo iavakandro Kristian dia isan'ny sombam-bahoaka izay saha maneho ny hevitra ary saha miady amin'izaniza raha eo anatrehan'izay olana mianjady amin'ny vahoaka indrindra fa hiaron'ny vahoaka amin'ny tsirarin'izay dia tena mahasarotiny ity sombam-bahoaka izay voafidy tany mahajanga ity izany rehetra izany ka dia ho andrasantsika eto izay ho firaisan-kina sy ho fitambaran'ireo mpanao politika rehetra izay nanao antso avy tsiroa izay amin'ny 12 septambra io izay mikasany hoeny amboijatovo izay asa raha ho raikitra ihany io dia be izay ho kasain'izy ireo atao io asa raha tsy ho raikitra fa hijanona resabe fotsiny tahaka nefa mahazatra hatramin'izay izay no masaka azona Rossy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa